Mbola amin'izay pejy politika izay dia nivondrona ao anatin'ny RPMR na ny Rassemblement des Patriotes Progressistes et Amis de Madagascar pour la refondation euro-eri politique sy fikambanana tia tandrazana mitaky indrindra ny fanovam-pitantanana eto amin'ny firenena. Anjakan'ny fitiavan-tenan'ny mpitondra ary adininy sosialim-bahoaka araka ny fijerin'ny Rassemblement des Patriotes Progressistes et Amis de Madagascar pour la refondation na ny RPMR izay ivondronan'ny hery politika sy fikambanana mitaky fanovam-pitantanana eto amin'ny firenena. Takin'ity vondrona politika ity ny hanomezan-danja sosialy ary hanovana ny rafitra ifotony. Mijery izy afa-tsy hoe inona ny hamonina ny posy eto amin'ny firenena misy antsika ity. Adino fitondram-panjakana ny problema gasika ny fiarahamonina. Miady amin'ny tsy fananana azy, ny tsy fampirisana ny tokantrano ny olona, ny problema fahasalamana, ny problema noavina, ny problema fahaizana mampitombo taranaka sy fahafahana mampitombo taranaka, ny problema gasika ny resaka ny azo miaina araka ny tokony ho izy, hiala fahatrana sesisa, adino fitondram-panjakana zany tsy voatery. Ny antony dia tsotra, izao fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana andrenantsika izao, dia fitondram-panjakana manatanteraka fotsiny foto-kevitra mifanaraka ny hamoana posy sy tombotsoana olo-bitsy eo toerana misy azy fa tsy manana programa politika na ideolozika akory hiarovana tombotsoa fiarahamonina eto amin'ny firenena misy antsika ity. Mitaky ny anasaziana araka ny lalàna izay rehetra tokony andraikitra amin'ny fanondranana tsokosokany ivelany ny harem-pirenena toy ny volamena sy ny andramena ny Singapour, Maurice ary any Kenya izy ireo. Andefa délégation eo amin'ny tokony andraikitra ny CITES mba ahafahana mivarotra faran'izay aingana ireo andramena rehetra no gazana na eto toerana na any ivelany ary ho azy ireo dia tokony tsy ny fanjakana no mitantana ny vola azo amin'izany fa tahiry manokana ahafahana mamonjy ny kery any atsimo ary manarina ireo orinasa-mpanjakana. Karaha jerena ny any Maurice, ny any Kenya sy any toeraka sy ny eto amintsika tsy nofinofy tompolasy tompoko vavy raha ohatra zay ka nanome an'ireto hoe tokony amonjena ny kere tratran-kere any tsy moa ny fanarenana ny herimada, fanarenana ny jirama, fanampiana an'ireo mpandrarara. Tsy nofinofy zany fa io andramena io fotsiny dia ampy amin'izay ary raha mbola ampiana aza ny fanadiadiana zay natao manapahera iraisam-pirenena mahatratra 200 tonnes isa taona ny volamena mivoaka eto amintsika. Jereo ny vidiny kilo ny volamena amin'ny dolary iraisam-pirenena dia ataovy ny compte. Manamafy ny fitakiana amin'ny famerenana amin'ny nosy malagasy ny EPARS ny RPMR ho azy ireo tokony isy ny fanambarana tanterahan'ny fitondrana frantsay fa averina Madagasikara ny nosy malagasy ary isy ny taratasy any amin'ny fitondrana frantsay sy mikambana ao anatin'ny francophonie mba ireo feo amin'ny vahoaka malagasy.